ny mofinaina isan'andro atolotry ny mpitandrina rakotina valina maoly. Ampifanina no iarabanantsika tratrity zoma fa 7 ny volana martsa ity ny mofinaina voalahatra antsika dia ny boky mpanjaka faharoa toko fafito ambin'ny folo, mpanjaka faharoa toko fito ambin'ny folo, andiny fahaenina ka hatramin'ny andiny fahatelo ambin'ny folo. Aminaran'i Jesosy. Ary tamin'ny taona fahasivy nanjakana Osiano nahafahan'ny mpanjakany Asiria any Samaria dia nentin'obabo tany Asiria ny Israely ka namponeny tao hala sy tao amoron'ny Habora dia niony Gozan zany ary teny amin'ny tanànany Mediana. Ary nahatongavana dia nohony nanontany zanak'Israely tamin'i Jehovahandriamanina izay nitondra azy nivoaka avy tany amin'ny tany Egipta ho afaka tamin'ny tanàn'ny Farao mpanjakan'i Egipta fa natahotra izay andriamanikafy izy. Ka nandeha araka ny fanaon'ny Jetila izay noloan'i Jehovah tsy eo anoloan'ny zanak'Israely sy araka ny didy izay nataon'ny mpanjakany Israely. Ary zanak'Israely dia nanao teny tsy marina hoenty manakona an'i Jehovahandriamanina ka nanao fitoerana avo teny amin'ny tanànany rehetra dia hatramin'ny tilikambo mpiambana ka hatramin'ny tanàna manda. Ary nanangana tsangam-bato tsampy sy asera ho azy teny amin'ny tendrombohitra avo rehetra sy teny ambanin'ny hazo maitso rehetra izy. Ary nandolo didikazo manitra teny amin'ny fitoerana avo rehetra izy tahaka nataon'ny jentilisa izay noroahan'i Jehovah tsy eo anoloany sady nanao izay zavatra ratsy ka nampatesitra an'i Jehovah fa nanompo sampy izay nandraran'i Jehovah azy hoe aza manao izany zavatra zany ianareo. Nefa ny mpaminany rehetra sy ny mpahita rehetra tena sain'i Jehovah nananatra ny Israely sy ny Joda hoe miala amin'ny lalanareo ratsy ary tandremo ny lalako sy ny didiko araka ny lalàna rehetra izay nandidiko ny razanareo sy izay nanirahako ny mpaminany mpanompoko ho aminareo. Ray Masino manamasinana ahy amin'ny fahamarinana ny teninao no hamarinana. Amen. Ny andininy fahasivy, ary ny zanak'Israely dia nanao teny tsy marina hoety manakona an'i Jehovahandriamaniny ka nanao fitoerana avo teny amin'ny tanànany rehetra dia hatramin'ny tilikambo mpiambina ka hatramin'ny tanàna mimanta. Jerena ilay andininy fahasivy verenana dika dia misy ankabeazan'ny version dia manao hoe ary ny zanak'Israely dia nanao fahotana miafina na nanota miafina na nanao zavatra tsy mendrika tany an-takonana teo anatrehan'Andriamanitra. Zany hoe ity andininy ity dia milaza fa nisy fahotana izay noheverin'ny zanak'Israely fa tsy hitan'Andriamanitra na noheverin'ny zanak'Israely fa tsy zava-dehibe eo anatrehan'Andriamanitra, nataony an-takonana dia hitan'Andriamanitra. Ary ivelana izay mety ho karazana fanompo-tsampy nataon'ny zanak'Israely, fanjakana varatra moa no resahana eto, dia nasiana tsangam-bato tsampy, nitoerana maro samihafa teny amin'ny hazo maitso, nandoro didikazo manitra teny amin'ny fitoerana isan-karazany, toerana maro izay nisy tilikambo tsampy izay ambara amin'ny bokin'ny mpanjaka eto fa nahatezitra an'Andriamanitra. Fa raha miverina amin'ilay andininy fahasivy isika, inona ilay ambara amin'ny bokin'ny mpanjaka eto hoe fahotana miafina, fahotana manakona an'Andriamanitra, fahotana izay noheverin'ny zanak'Israely fa tsy hitan'Andriamanitra. Raha ohatra ka mamaky ity mpanjaka faharoa toko fahafito isika dia 7 aloha kelin'izay ary dia resin'ny Asirianina ny fanjakana avaratra. Efa hatramin'ny andron'ny Peka io izay nitombiasan'ny Hosea mpanjaka satria novonoiny Hosea Peka mpanjakan'ny Israely zany dia izy no anjaka fa tsy tamin'ny andron'ny Hosea any akory nefa resin'ny Asirianina fa efa tamin'ny mpanjaka teo aloha. Saingy ity mpanjaka ity ilay mpanjaka Hosea zany dia nanohy ihany ilay toetra ratsy, nanohy ihany ilay fanompo-tsampy izay halan'Andriamanitra, nanohy ihany ny toetra tsy mendrika nataon'ireo mpanjaka nitombiasany teo aloha.
saingy Osea de nanao fifampirarahana mangingina tamin'ny so mpanjakan'ny Egypta. Raha toa ka mamaky ny faminaniany bokin'ny Osea mpaminany isika, tsy Osea mpanjaka akory fa Osea mpaminany, dia tsy nakasitrahan'Andriamanitra ity fifampirarahana mangingina nitadiavan'ny Osea avonjy tamin'ny Egyptianina tany Egypta ity. Zany hoe Andriamanitra de te hitaiza ny firenena avaratra, ny fanjakana avaratra zany, hanaiky ho ahitsin'Andriamanitra tamin'ny famaizan'ny Asiriana. Saingy nandan'izay famaizana izay, tsy nanaiky an'izay famaizana izay Osea mpanjaka, de nila vonjy mangingina tany Egypta, ary dia tonga ny Asiriana nandrava tanteraka ny fanjakana avaratra, zany ny fanjakana Israely, ary dia noraofo no babo tany aminy avokoa ny Israely ny Israely rehetra. Io hitantsika amin'ny andininy fafito sy ny manaraka rehetra io, dia nentiny ho babo andiny fahenany, dia nentiny ho babo avokoa matanjaka rehetra ny Israely, ary nondravany tanteraka fanjakana avaratra any amin'ny taona 2025 alohan'ny Kristy itsika, ary mandraky tiny an'io dia tsy hita intsony zany firenena. Fahotana natao takinafinafi nao sika teo, zay noheverina zanak'Israely fa tsy hitan'Andriamanitra nga? Na sanatry noheverina zanak'Israely fa miafina amin'Andriamanitra nga? Eto any de asehony faminaniana, asehony ity bokin'ny mpanjaka ity fa tsy misy zavatra miafina amin'Andriamanitra, na inona na inona. Tsy misy fahotana tsy hita n'Andriamanitra, na inona na inona. Ny ndray manko efa noazavaitsika manao hoe ny mpino de ao amin'Andriamanitra, ny mpino de ao amin'Andriamanitra. Tsy hoe Andriamanitra ihany no ao amin'ny mpino, fa ny mpino koa de ao amin'Andriamanitra. Mazava tsara ny taratasy nosoratan'ny Jaonina apôstôly amin'ny epistily manao hoe isika de mitoetra ao amin'Andriamanitra. Dia misy ireo fivavahana sasany ataontsika hoe ny fivavahana evangelika sasany, tsy ny evangelika rehetra akory ny diso sanatria, fa misy somary maka elatra izay ataontsika hoe maka tendrony. Misy izay manao hoe na de mitoetra ao amin'Andriamanitra ary sika de zao, rehefa mitoetra ao amin'Andriamanitra isika ka manao ny tsara no mitoetra ao amin'Andriamanitra, fa matoa tsika manao ny ratsy de tsy mitoetra ao amin'Andriamanitra. Rehefa manao ny ratsy sika de mitoetra ao amin'ny aizina, rehefa manao ny ratsy sika de mitoetra ao amin'ny fahamaizina na ao amin'ny faharatsiana. Tsy de zay loatra akory havako malala, tsy zay. Mazava ny tenin'ny Jaonina, ny epistily nosoratan'ny Jaonina io, manao hoe isika rehefa mitoetra ao amin'Andriamanitra de tena mitoetra ao amin'Andriamanitra marina tokoa. Isika mitoetra ao amin'Andriamanitra, isika nahita ny fahazavan'ny tavan'Andriamanitra, tsy isika nahita azy voalohany fa Andriamanitra nahita antsika. Zany hoe matoa isika mitoetra ao amin'Andriamanitra hoy Jaonina de satria tiantsika Andriamanitra. Matoa tsika mitoetra ao amin'Andriamanitra de tsy noho isika fa noho ny fahasoavan'Andriamanitra. Andriamanitra zany tsy mivadika, zay le tenenin'ny Paoly amin'ny taratasy nosoratana ho an'ny Timoty manao hoe Andriamanitra inge tsy mivadika amin'ny tenany, hoe rehefa mitoetra ao amin'Andriamanitra isika de tena ao amin'Andriamanitra. Noho zany tsy Andriamanitra akory no miala amintsika, fa isika miala amin'Andriamanitra. Noho zany de izao mitoetra ao amin'ny mazava mandrakariva isika. Noho zany raha manao ny tsara isika de manao ny tsara ao amin'Andriamanitra, satria ao amin'Andriamanitra ny fonenantsika. Raha manompo an'Andriamanitra isika de manompo ao amin'Andriamanitra. Raha manao asa soa isika de mbola ao amin'Andriamanitra ihany. Raha ohatra ka manao ny asa mendrika isika mitory ny filazantsara de ao amin'Andriamanitra ihany. Raha ohatra ka tia namana isika, manao asa soa etsy aroa isika de mbola ao amin'Andriamanitra ihany. Ary raha manota isika de aiza ao amin'Andriamanitra ihany. Ao amin'ny mazava isika hoy Jaonina, rehefa manao ny tsara isika ao amin'ny mazava, ao anatin'ny fahazavan'Andriamanitra, manao asa soa, tory filazantsara, manomidera sy mame voninahitra an'Andriamanitra, tia namana, ao anatin'ny mazava isika. Ary raha sanatria manota isika
de tsy ao amin'ny maizina akory fa ao amin'Andriamanitra ihany, zany hoe ao amin'Andriamanitra ihany no ala vontsika, ao amin'Andriamanitra koa no hiarenantsika, ao amin'Andriamanitra koa no antotsika n'Andriamanitra ihany, fa tsy hoe rehefa nanotatsika de lasa nifindra any amin'ny maizina, tsy zay, fa ao amin'Andriamanitra ihany io anotatsika io. Zay mahatonga ny Paoly miteny manao hoe rehefa manota isika ao amin'Andriamanitra de mampalahelo lay fanahy mason'Andriamanitra ao anatsika, mampalahelo n'Andriamanitra, mitondra alahelo ho an'Andriamanitra satria ao amin'Andriamanitra isika nefa manota. Ata izay no asehonyity andinitsotra masiny ty eto ny faizin'Andriamanitra satria tsika rehefa manota de ao amin'Andriamanitra de ahitsin'Andriamanitra mazava ho azy, Andriamanitra tsy tia ratsy dia esorin'Andriamanitra ny ratsy, ahitsin'Andriamanitra hiala amin'ny faharatsiana isika, de be ny fomba ataon'Andriamanitra hanitsiana antsika miala amin'ny mba hiala antsika amin'ilay ratsy. De eto Andriamanitra nananatra ny Hosea mpanjakany fanjakana avaratra io zany. Saingy Hosea kosa tsy nanaiky zay fananarana izay, tsy nanaiky zay fananarana izay le tenenina hoe fahotana mangina, zay le eloka mangina nandala fandaminan'Andriamanitra, nitsipaka tam'lay fanitsian'Andriamanitra, na ny mitsinan'Andriamanitra zany, manao hoe tsy mety Andriamanitra zao fitondranao zao, tsy rarina zao fitondranao zao, nahoana zay no avelanao babon'ny Asirana, aleo zay tady vahaolana amin'ny herin'ny tenanay, aleo zay tady vahaolana am'zay takatry ny sainay, tsy ekenay ny fitondranao, tsy ekenay ny kapoka isy, tsy ekenay izy mety ho fanitsiana sy fanamboarana ataonao, fa iza moa anao no anitsy anay, fa iza moa anao no amboatra anay, fa iza moa anao no anefany, aleo zay eritreritra zay mba mety aminay, fa zay manatsaina, zay manam-pahalalana, zay maranitra sy ny tahak'izao, aleo zay tady vahaolana amin'ny herin'ny tenanay. De ny tady vahaolana tany Egypta, Hosea mpanjakan'Israely tsy nakasitrahan'Andriamanitra. Ny afaka malala ho tsika manao hoe ny mpanompon'Andriamanitra de izao ao amin'Andriamanitra foana isika, io Andriamanitra io tiatsika io, mety tsy tanteraka isika satria mety misy lafin-javatra ataotsika indraindray zay manota isika, izay no itao mantenin'Andriamanitra atsika hibebaka. Ary eto hoy ny tompo am'andiny 7:20 manao hoe ny mpaminany rehetra sy mpahina tena sain'i Jehova nananatra ny Israely sy ny Joda mialay anareo amin'ny ratsy. Zany hoe na de nanota ary ny zanak'Israely de tao amin'Andriamanitra ihany izy ka nanirahan'Andriamanitra mpaminany. De tahak'izay ny fiainantsika ry havako malala, ao amin'Andriamanitra mandrakariva isika, de tian'Andriamanitra hiverina ao aminy, tian'Andriamanitra hitoetra mandrakariva eo ambany fahasoavany, saro-piaro amin'ny toerana misy antsika io Andriamanitra satria efa eo ambany fahasoavany tsika, tsy hoe any ivelan'ny fahasoavany tsika zao, efa eo ambany fahasoavany tompo angenao, matoa anao afaka nanome voninahitra azy, matoa anao afaka nanao fanekena hoe Jesosy ny tompoko sy mpamonjy ahy, voavelan'ny eloko azoko ny famonjena, tsy herin'olombelona ahafahanao manao zany voady sy fanekena zany, fa erin'ny fahasoavan'Andriamanitra. Ary Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy, Andriamanitra tsy manao hoe omeko anao famelan-keloka, anao tsy meko indray famelan-keloka fa tesitra. Andriamanitra tsy manome tsy fohifohy, fa Andriamanitra rehefa manome de manome feno izy. Noho zany rehefa zanany ianao de zanany, rehefa zanak'Andriamanitra de zanak'Andriamanitra. Isika aza mpanota itony, tsy hoe isaky ny misy manota de aritsika ny zanatsika, tsy misy olona mihitsy raha vorosaina tsara amin'ny ankapobeny ka hoe mananjanaka izy de nivakin'le zanany le vera de asa trenao anaka namaky vera de zao ariko tsy ho zanako anao, tsy manao zany tsika na itsika mpanotro ty aza ka maika fa Andriamanitra ve de amin'ny asa trenao tsy tanteraka nanao an'izao anao nakahala olona anao tsy nata de ariko tsy ho zanako ianao, tsy manao zany Andriamanitra. Fa mety ho tahakantsika tezitra amin'ny zanatsika, ianao zanako fa zao tsy maintsy ahitsika ianao satria namaky vera, tsy maintsy ahitsika ianao satria namaky vilia, tsy maintsy ahitsika ianao satria nanapaka lakile, dia eo zany lay hoe tsy maintsy manitsy Andriamanitra. Fa ny fanitsian'Andriamanitra sy ny fanamboaran'Andriamanitra tsy midika mihitsy hoe fanarian'Andriamanitra atsika, tsia, fitiavana no anitsian'Andriamanitra atsika. Hoy ny takatasy ny Paoly ho an'ny Petera
Fa manota mangina kosa eto zay satria tsy nanaiky zay fanontiny zay satria ny kiony tamin'Andriamanitra, ny tsara an'Andriamanitra, nanameloka an'Andriamanitra mihitsy ho tsy mahay mitondra ho tsy tia azy ho ary zay toetra zay fanomeza tsiny an'Andriamanitra izay fitsarana an'Andriamanitra ho tsy mahay mitondra izay fieveran-tena ho tsara no Andriamanitra zay raha satria mihevitra hoe zany Andriamanitra mahafantatra ny tokony atao amin'ny fiainako tsy hainao mihitsy no ampianatra hoe inona ny tokony ataoko amin'ny fiainako zay le ota mangina zay le eloka mangina tsy niseho zay tamin'ny voalohany fa ao anaty ao apo ao ilay fikomina anaty amin'Andriamanitra ilay fisalasalana ao anaty mety misy an'izany ao anatin'ny olona lay fisalasalanany amin'ny fitiavan'Andriamanitra hoe za Andriamanitra tsy tianao tsony za koa mety tsy tianao Andriamanitra misy an'izay fisalasalana zay ry havako fitaomanantsika hiverina atoky an'Andriamanitra atoky ny fahasoavan'Andriamanitra ity mpanjaka faharoa toko fafito ambin'ny folo teo hoe na inona avelan'Andriamanitra lalovanao na inona avelan'Andriamanitra lalovanao ho fanontina sy ho fanamboarana na inona avelan'Andriamanitra ho lalovanao ho fizahan-toetra ary na inona koa aza mety ho toetra zay nataonao teo anatrehan'Andriamanitra de zao tian'Andriamanitra ianao sady tianao Andriamanitra de miverena amin'Andriamanitra ny vahaolona zany de zao tsy ny fahavariana-panahy medram-panontaniana ny hoe inona Andriamanitra no tsy nataoko taminao na inona Andriamanitra no lasanao ny fanontaniana de zao hoe za tompo te hiverina aminao ny fanontaniana de zao za ve tompo vita fihavanana aminao tsy any amin'ny fiheverantsika ikaribaolana amin'ny herin'ny tenantsika ny zava-dehibe fa ny fiverenantsika amin'Andriamanitra tsy ny fametrahantsika fanontaniana amin'ny fototrolana mahatonga ny olana ny zava-dehibe fa izao ny fiverenantsika amin'Andriamanitra afaka malala karentsika izao asare zay mety ho karazan-javatra no heverintsika ho tsy hitan'Andriamanitra nataotsika dia hitao manotompo antsika hibebaka ianao sy ny tompo ihany malala an'izany mety tsisy malala an'izany fa ianao sy ny tompo ihany de mibeba de miverena amin'Andriamanitra fa ny faharoa lehibe zay ataontsika hoe karazana ny dikateny anankiray faharoa zay teneniny ty andininy ity amin'ny andininy fahasivy de misy aminao dikateny koa manao hoe tsy hoe misy fahotana takona ihany na misy fahotana tsy hita ihany tsy nafenina ihany fa ny heviny faharoa de zao hoe nanala baraka an'Andriamanitra ary ny zanak'Israely koa dia nisy fahotana nampitondra henatra an'Andriamanitra fahotana nampitondra henatra tsy nanome voninahitra an'Andriamanitra mazava loatra fa ny fahotana de mampitondra henatra foana tsy misy fahotana mitondra ho amin'ny fanomezam-boninahitra mazava ho azy fa ny fahotana de mampitondra henatra ilay manao azy mampitondra henatra an'Andriamanitra zay tompontsika fa eto dia lay fahotana zay hambaran'ny bokin'ny mpanjaka fa nampitondra henatra an'Andriamanitra de izao ny fanompontsampy ny fialana amin'Andriamanitra itsika eto Antananarivo de mety mieritreritra foana manao hoe tsika nge eto Antananarivo Antananarivo isambohatra misy fiangonana isan-tanàna indraindray ary misy efatra telo anatin'ny tanàna anankiray misy fiangonana farafahakeliny anankiray na atao hoe misy raha tsisy katolika misy protestant misy fiangonana isan-tanàna de ny fanompontsampy efa resy tanteraka tsia mihoatra ny 50 ny doany manerana n'Antananarivo sy ny manodidina miala n'Antananarivo renivohitra sy ny 20 kilometatra manodidina n'Antananarivo renivohitra de mihoatra ny 50 mahery akory azy raha toa ka isainao de feno hatrany avaratra ka hatrany atsimo tsy hoe ny Ambohimangahy sy ny Ankazo Malaza ihany fa ndraindray ary fa iny feno amin'ny Akady Vorobe sy ny manodidina iny misy efa mihoatra ny 10 Akady Vorobe Soalandy sy ny sisa feno be de be hoe ny doany ny tendrombohitra ray manontolo ihany tsy hoe tsisy mpamangy be de be mbola ampandrona amin'iny fandro iny be de be mpamonjy doany amin'iny atsimo tanàna iny tsy Ambatoroka na ide tsy Ambatoroka kaikely itsy ary Ambatoroka io tiany fiangonana Ambatoroka de midina eo ambany keo leo anao midina andrefana kely Ambatoroka midina mikelakely ary de misy doany 30 alina ary ny raha de zao misy adiny tsotra masina amin'ny doany 30 alina
maketsy amin'ny doanina kady vorobe no de misy soratra toy izao ny tia fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy zao eo amin'ny doany misy adin-tsoratra masina fa ny fahasoavan'Andriamanitra matoy zao feno mekandrefana ianao iny ray manontolo trany feno rivo mekandrefana iny feno doany isan-karazany maketsy lasoro ianao voatapony lasoro misy karazana doany fitimy sa enina mandidina lasoro raha kely indrindra enina mandeha mekandrefana amin'ny lalam-pirenena faefatra ianao de Ambohimanarina hatrany Anososoa Ambohidroa Ambohibao Ambohijanahary feno Antananarivo tsy mandeha lavitra kory na itsy taminay tsy Mahamasina ambony kely io ary de efa misy ny doanina Andripirokana io andrefana Ambohijanahary feno fa tsy hoe tsisy akory ary reny tsy hoe tsisy mpandeha fa misy mpandeha ihany itsika ny tsy makany satria tsika zanak'Andriamanitra fa misy ihany ny makany misy malagasy misy vahiny aza ny makany de afaka marara izany andin-tsotra masina zany ty andin-tsotra masina ty de tsy hoe andin-tsotra masina ny laozan'ny toetrandro fa andin-tsotra masina zay mitona antsika hoe misy fotoana mampitondra henatra an'Andriamanitra isika amin'ny fanompontsampy ary le fanompontsampy io koa tsy voatery ho nidoany ihany fandradray ny vola zay nataontsika inona moa ny atao hoe sampy ny sampy enge de zavatra ataon'ny tanantsika zay zavatra amboaritsika ataon'ny tanantsika volavolaitsika na zay zavatra voajanahary manoloana antsika katipotsika na ampanipotsika ny tenantsika satria ny sampy hotsika teo nge ny sampy ny manompo atsika satria tsy zakatsika ny misy zavatra iritsika tsy azotsika amin'Andriamanitra de zao lasitsika mandeha manompo sampy satria everitsika ho ny sampy mame azy tsy antritsika ny fitondran'Andriamanitra tsy antritsika ny zavatra ataon'Andriamanitra de manompo sampy ny olona hoe manompo sampy de mahazo voninahitra manompo sampy de mahazo fahefana manompo sampy de mahazo vola manompo sampy de mahazo an'izao sy n'izao sy n'izao de manompo sampy satria te ahazo an'ilay zavatra zany hoe tsy mahandry ny fahasoavan'Andriamanitra tsy mahandry ny fitantanan'Andriamanitra de mitady vahaolana any amin'ny zavatra hafa am'izay fotoan'izay de zao mampitondra henatra n'Andriamanitra mampitondra henatra n'Andriamanitra ho tsy mahakarakara ny zanany mampitondra henatra n'Andriamanitra ho tsy mahavelona ny zanany ka dia lasa mandeha manompo sampy ary zay le manala-baraka n'Andriamanitra alainao baraka ny Andriamanitra eo anatrihan'izao tontolo zao hoe tsy ny Andriamanitra tsy de mahavelona anay ka de andeha hanompo sampy zay sanatria Andriamanitra anay tsy mahavita manome toerana anay ohatr'izao ka de andeha hanompo sampy zay Andriamanitra anay tsy mahavita manome sakafo anay de hanompo sampy zay ary na mety ho vola io na mety ho zavatra hita maso na firehekevitra io zany nge mety ho sampy avokoa mety ho ny tenantsika mety ho asantsika mety be dehibe ny karazana sampy ataon'ny olona ka nampitondra henatra an'Andriamanitra teo anatrehan'ny hafana teo anatrehan'izao tontolo zao le afako fotoana fibebahana zao satria kare tsy misy amitsika iteny mone zay Andriamanitra de nahavita tsisy kianina mihitsy fa zay de nanome voninahitra anao foana endre zany vitanay avokoa zay rehetra asa nasainao nampanaovina anay tsy nampitondra henatra anao mihitsy zay tsy hisy afaka hiteny an'izany anatrehan'Andriamanitra zay mahatonga Martin Luther ny teny manao hoe ny fiainana kristianina fibebahana isan'andro fanamarinana isan'andro fanamasinana isan'andro koa no zany re avako mitaona antsika hibebaka ary misaora an'Andriamanitra raha mbola mandre ny antson'Andriamanitra ho amin'ny fibebahany anao am'izao karemy zao azo atao hoe ny filazany fiangonana koa fibebahana foana misaora an'Andriamanitra raha mbola maheno antso ho an'ny fibebahany ianao zay mahatonga ny saia-paminany manao hoe mbola tsy tapahina ny volo taratorotoro tsy vonoina ny lahanjiro manintona dikan'izany de zao mbola fotoana ny fibebahana zao fa ho avy ny andro tsy andrenesanay intsony ny antson'ny fibebahana tsy hoe amin'ny fotoana rehetra kory nisy indrano ny soratra masina fa misy fotoana tsy andrenesana ny zanontsony rehefa mbiany am'raha ho any lanitra Jesosy tsy andrehany zanontsony ianao fa ho avy Jesosy hitsara ny maty sy ny velona am'izay fotoana zay Jesosy lay mpisolo vava sy mpifona ho anao eo an-tanana ankavanan'Andriamanitra iny rehefa miverina eny am'raha ho any lanitra de am'izay fotoana zay mpitsara izy fa tsy mpisolo vava intsony ankehitriny izy mbola mpisolo vava mbola mifona ho anao hoe Jesosy raha eo tahio iny zanakao iny tahio izy amin'ny asany tahio izy amindreo fo izy tianao izy avelao ny elony indray izy iny de raha eo andehakare amindreo fo izy mbola mpisolo vava Jesosy zao tsika andresako zao fa ho avy ny andro tsy mpisolo vava intsony izy fa mpitsara ary am'izay fotoan'izay tsisy intsony ny antson'ny fibebahana rehefa miverina eny am'raha ho any lanitra Jesosy araka ny tenin'ny Tesalonianina
afatry-pôly any Tesaloniana na afatry-pôly any Korintiana, tsy maintsy hiveriny iny Jesosy, na ino zao tontolo zao na tsy ino zao tontolo zao, tsy maintsy hiveriny Jesosy, hitsara ny velona sy ny maty. No zany misaoran'Andriamanitra raha mbola mandre ny antso ny fibebahana, misaoran'Andriamanitra raha mbola mandre ny antso ny fiangonana, mandre ny antso n'ireo mpaminany mpitory teny, ny antson'ireo ireo zay ataon'Andriamanitra fiasana hiantsoantso fibebahana. Fotoana ny fibebahana zao rehefa koa malala de mifaly, de miova, de miavaoza amin'ny fanavaozana ny saina. Ny tompony ravaka ampahirinao hananao fahatokina ny fahasoavan'Andriamanitra, hananao fahatokina ny fitiavan'Andriamanitra, ary hialana kosa amin'ny fisalasalana amin'ny asan'Andriamanitra eo amin'ny fiainatsika. Miara hivavaka isika tompoko. Andriamanitra misaotra anao zahay fa manao antsoavo amin'ny fibebahana ianao am'izao karemo zao, manao antsoaviny amin'ny iovanay, atokina ianao, tsy anakalozanay ianao am'izao tontolo zao, ny amin'ny zavatra zao tontolo zao, itiavanay ianao mihoatra ny zavatra rehetra. Tompo misaotra ny amin'ny ity fotoanany karemo ty koa zay handinian-tena, hamantarana ny finoana, handalinana ny finoana. De mivavaka zay tompo, hamarino, hamasino, noho ny amin'ny rany Jesosy zanakao. De atao fity anao mihoatra ny zavatra rehetra zay. Jereo ara ny tokantranonay, jereo ny tanindrazanay, jereo ny asanay andavanandro. Ataovy asa hitanay fifaliana reny. Jereo tompo reo marary, jereo reo manana olana am'ty ora sy fotoana ity. Vavaka manokana zay ho an'ny mpanaraka zao mofinainy zao zay manana olana fa ao Jesosy. Zay misalasala de ataovy matoky fa hainao ny zavatra rehetra. Ataovy matoky fa rehefa miasa ianao tsisy mahasakana. De da io tompo ny fiangonanao am'izao fotoana ny karemo zao. Ataovy mianki-po aminao Andriamanitra. De mametraka n'isan'andro na iza eo mba fitahinao Jesosy. Amen.